Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Manana ny fotoanany Andriamanitra. Hafa ny fotoana amin'Andriamanitra. Araka ny voasoratra ao Petera faharoa toko fahatelo andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy hoe nefa ry malala. Izao zavatra iray aloha izao no aoka tsy ho adininareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny harivan-taona, ary ny harivan-taona toy ny iray andro. Mila matoky azy na amin'ny sekondra farany azy fa hamaly amin'ny fombany. Araka ny voasoratra ao Petera faharoa toko fahatelo andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny tompo tsy hamela ny teny fikasana arak'izay ataony sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ny fifonana no tokony atao raha ilaina araka ny voasoratra ao Filipiana toko fahaefatra andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza manana inona na inona mba aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fankatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Iaina mivantana ny vokatry ny fatokisanao azy ianao. Matoky, vavaka isika. Raio, tsapanay tokoa fa voafehinao ny tontolo rehetra fa izahay no mila matoky hatramin'ny farany. Mifony izahay no misalasalana indraindray mandraha fo aminay tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.